Hello everyone. So we're living right here from Tana waterfront, and my first word is you gotta get a good education if you'd like to get a better life. And that is actually the reason why we are making this live video right here from the Taiwan car show here in Tana waterfront, even though we're gonna talk more about AC Madagascar. And while we are waiting for viewers, then I'll give the floor to Tatiana. She's gonna speak English a little bit to all of you out there. Come on, say some words. Come on, please, say some words. Hello guys. Hello. You can comment. Hello. Yeah, if you can hear us right now, comment hello. And we're gonna get to the ball rolling after. There is one. Oh, we have hello. Hi. Hi. Mihanta. Hello. Mihanta. How are you? Yeah, I think she's good. So I'm gonna speak Malagasy now. If you want. Okay, so I'm gonna start speaking Malagasy. Coucou daholo ya, Pascal Vazagasy, miaraka amin'ny Tatiana ety amin'ny Tana waterfront ya. Ety amin'ny Taiwan car show no misy anay amizao de ety moa zany misy andreo sponsor toy ny Hera, ny Kawai, ny Big Sound Studio, AC Madagascar. Ka iresaka bebe kokoa mahakasika ny AC zahay androany. What is AC? Okay, AC Madagascar. Let me speak English a little bit to explain who is AC Madagascar. So my first word is AC Madagascar. It's like an institution of English that provide people to be, fluent in English and also in Chinese. So that is actually our purpose, to let people independent and have the capability on, in the professional field, whether in English or in Chinese. So that's actually the reason why we opened AC Madagascar. Zany hoe raha zavay ko amin'ny teny gasy de ohatran'izao. Ny AC de toeram-pampianarana mampianatra teny Anglisy sy teny sinoa manofana anao ahay teny indépendamment moa zany. Na amin'ny teny sinoa io na amin'ny teny Anglisy de zay zany spécialisé kokoa mba hampiteny anao sy hampiakatra ny compréhension anao. Tsy fantatra hoe misy avy any andafy ve nareo mijery anay zao There is in Paris. Yeah, maybe in Paris, in America, Canada, Europe or somewhere, I don't know. Naiza misy anao eto ambony tany de afaka misitraka koro miaraka amin'ny American English Camp. Na amin'ny teny sinoa io na amin'ny teny Anglisy, satria misy cours chinois ao aminay de misy ihany koa cours d'anglais. Ka ho avy zao zareo fety. Efa fomban-drazana angamba hoe rehefa tonga ny fety de mandany vola mivorontsiloza, mandany vola migisa, mandany vola mifety malagasy. Fa za zany de miteny foana hoe azadiny manomana noavinao, satria ny fanomanana noavy tsisy raha noavy an'izany hoe tonga zao ny Desambra de mijanona aloha tsika. Za tsy miteny hoe aza manao fety fa zao am'le vola natokanao anaovana fety de mba sy vola ikarakarana ny avenir anao. Okay? Ny fianarana teny sinoa sy ny fianarana teny Anglisy io ny antsoina hoe investissement na Pour soi? Yes. Personnel. Self-investment. Pas personal. Yeah, personal investment also, it's okay. Zany hoe raha mametraka ny volanao zany ianao am'le fianarana langue de iny langue iny, satria taddio tsara fa misy ny antsoina hoe barrière linguistique, manana capacité anao anaty resaka ohatra hoe andeha ataontsika fotsiny hoe resaka comptabilité, resaka fandrahoana sakafo, misy olona mila ny fahaizanao bloqué anao noho le tsy fahaizana langue. Ary be da be ny olona efa nanenina hoe raha na hainy teny sinoa zao, raha na hainy teny Anglisy zao de azoko le asa. Fa votsitra le opportunité satria they don't know how to speak the language. Okay? So what is the solution? Ny solution ny AC Madagascar zany de efa fantadaza amin'ny fampitenenana. Fampitenenana. Na teny sinoa io na teny Anglisy indépendamment fa tsy mampanao tsenjery zahay Za koa mahenatra sinoa. Yeah, you can. You can. Io zany zay anisany mampiavaka ny AC. Yeah. Voalohany aloha mampiavaka an'izany AC zany ny méthodologie. Zany hoe mifantoka zahay manokatra ny vavahadiny sainao. Misy teknika mahatonga ny sainao io misokatra ka mahatonga anao hoe ohatry lenahy izanao teny gasy ihany.
niaizanao na ny teny anglisy na ny teny sinoa fantanina mipetraka anery zareo hoe ianao ve nianatra ny teny gasy Tia, eny. le niteny tamin'ny mbola kely mihitsy ka tsy io na tsy zay na tsona hoe le langue maternelle tsisy nianatra ny langue maternelle an'izany Dans de langue, non. fa efa naturel nataon'Andriamanitra mahay an'izay de io teknika io magravy any ici ary zahay ihany no manana an'io tsy misy satria matetika mpianatra mitaraina ty aminay zay Pascal forcena manao tsenjery ny ici tsy mampanao tsenjery mpianatra zany ao Not by heart. yes not by heart Not by fa na amin'ny compréhension io mantsy afaka atao tsenjery ny atao mivava fa ny atao amin'ny compréhension am'izay ny ahitana hoe nanao tsenjery anao sa tsy nanao tsenjery for example when I'm talking right here and then if I'm saying like you gotta get a good education if you'd like to get a better life Yes. azonao ve zany teneniko zany Better raha olona mpanao tsenjery zany zay hoe ino zany grgrgrgrgr zany fotsiny tsisy azony fa le atonganao gravy ao anatin'le parler compréhension zay ny ataony ici fa maninona ny samy garantie be ohatran'izany satria ny toerana ao an-dakilasy ny anay voafetra ho 10 olona tsy mihoatra 15 people 15 people. za rery za mantsy ny CEO i Tatiana CEO an'ny Hera za CEO an'ny ici Coucou, mba asio démonstration zany hono. what kind of demonstration like Yeah, yeah he wants you to talk in English. Or so for example I'm talking right here explaining about who is AC Madagascar hello out there. I don't know where you're from or where are you right now while I'm speaking right here. But all thing I can say is that there are 4 levels there at American English Camp in terms of English. And concerning about Chinese, we have 5 levels. So it's not really the same. The system on how we explain or how we lead the 2 languages. But all thing I can say now is that if you join us, then you're going to have the capability on how you can express yourself without a hitch. Like him. Yeah. Ka misy promotion B. Promotion. So zany zavatra teneniko any Malagasy be da be mantsy miteny lafo be surtout moa any amin'ny na même ny zavatra tenenina hoe Royal lazainy olona lafo foana fa ity tsy mitovy amin'ny vidy tacos tsy mitovy amin'ny vidy sneakers tsy mitovy amin'ny vidy ina koa zany aloha tsy temy be mividy akanjo raha mividy zavatra anankiray tsika misy zavatra andoavam-bola fandanim-bola ny anarany ohatra hoe raha mividy an'ity zao arakaraka moa zany ohatra ty teneniko ty mividy an'ity za mety ho dépense ty Non. raha tsy mampidi raha ohatra ka anaovako Facebook fotsiny vidianako an'ity dépense ny anaran'izay Yes, fa aminah moa zany izy ty zao tsy dépense fa misy olona manangom-bola mandritry ny 3 taona hividianana iPhone 11 This is me. ok de zay fotsiny mbola mando crédit anao rehefa avy eo mbola mando connexion anao rehefa avy eo sy ny sisa donc zany mbola mamoaka vola ho anao fa za miteny anareo raha mianatra teny anglisy nareo mametraka ny volanareo amin'ny teny anglisy na ny teny sinoa mampiakatra ny valeur anao iny afahanao micommuniquer ny capacité anao à l'international. We're talking about international scale échelle à l'international ny resantsika tsy voafetra eto Madagascar intsony zany ny zavatra afaka communiquer anao sy ny olona ifandraisanao rehefa mahay anao na ny teny anglisy surtout ny voalohany teny sinoa ny faharoa fa lasy anao zany misy olona am'izay afaka hivarotanao ny fahaizanao ka ilay langue zareo de mampiakatra ny valeur anao de iny valeur sy qualité anananao iny am'izay ny avadika vola rehefa avy eo ok fa problème ny olona mantsy azo tia mandany izy de avy eo am'izay izy rehefa mitady asa de people you know they esteem your value down satria ianao zany eritrereto hoe raha amidy ianao zao sahan'ny olona ve ohatrinona ny asa iny olona mividy anao so de hoe na 10 aza tsy sahan'ny olona ok blague iny fa tsy Yes. ok za mitena anareo be da be mihitsy zao ny mpandraharaha mpiasa tena olona ogradeny amina orinasa ny kofina kehitriny satria nahoana le kofina tianao tenena zany de zao hoe lasa responsable amina resaka yes de lasa tsy maintsy misy hoe mitinina miaraka amina client miteny anglisy ary marché anglophone zao manomboka miparitaka be de le problème zany izy manana an'le capacité
de le olona oresahany an'le izy nefa anglophone de am'zay hoe you know it is very good I don't how to zay fotsiny anglais hainao fa tsy mazava mihitsy hoe okay so you know the thing is like we're in the hospitality field azy etretinareo hoe moeraoera za raha miteny an'izao fa tena miteny anareo hoe andao zareo hianatra teny rebranding ka so de lava loatra ny resaka efa 10 minutes zay say misy prix promo be ao amin'ny ici am'izao na ici soranko na ici tsara sotra misy rentrée anankiroa zany ao efa io ny tageny taty ana io ny page Facebook ny American English Camp okay misy ny ici isoraka de misy ny ici tsara sotra ny rentrée manaraka cours spécial samedi de am 23 décembre ho avy zao it's Monday no Saturday ka raha manao inscription ianao hatramin'ny 23 décembre ho avy zao de mahazo remise 10% be zao aza tenena hoe 10% fotsiny ny antony iresahako an'izany de zao raha ny qualité sy ny valeur omenay jerevinareo tsara ny boky omeko anao maimaimpona nefa qualité tsara de tsara jereo amin'ny page Facebook na eo le boky de ho hitanareo hoe io tokoa le izy ny boky efa omeko anao maimaimpona ny isan'ny mpianatra ao ampianarana maximum 15 méthodologie tonga de assuré à 1000% hoe tsy maintsy mahay ianao assuré tsara zany reo ka raha oharina amin'ny zavatra ho raisinao rehefa avy eo satria anome retour anao ane iny rehefa avy eo azonareo tsara azo liberté ianao okay azo vola ianao tamberina makany aminao rehefa avy eo zany efa tsy maka pourcentage amin'ny karamanareo fa azonao le capacité avy aty aminay de iny capacité azonao avy aty aminay iny andraisanao vola mety par heure mety par semaine mety par mois azonareo de mihodina de le fahaizana ny raisinao avy aty aminay lasa azahoanao vola foana ka raha oharina amin'ny vola ho raisinao mandra-pahafatinao à partir an'le fahaizana ny meko anao avy aty ohatrin'iny le collage dikan'izay zany hoe tsy tokony amin'ny réduction nefa fety moa zany zao de alao mba manome réduction ihany ao 10% be zao na ho an'ny cours chinois na ho an'ny cours d'anglais de misy remise 10% raha manao inscription ianao alohan'ny 23 décembre fa kosa raha maka aty amin'ny tana waterfront ianao raha maka aty amin'ny tana waterfront ianao ety amin'ny Taiwan car show ka maka an'le coupon misy flyers anao okay misy flyers zay flyers aya misy ty misy an'ty flyers aty avy aty de io zao ny io ny ici io zao raha maka an'ty zany ianao ety amin'ny tana waterfront raha maka an'ty ianao ety amin'ny tana waterfront de mahazo remise hatramin'ny 31 décembre ho avy zao ao ka zay ngamba ny resadresaka anay za tena miteny anareo anokana vola anareo an'ty fety ty ny fety izy foana isa-taona fa ny fanamanana ny hoavy ny taona mantsy mandeha foana oh my god donc zany ianao raha ohatra hoe fananomana budget 2 millions d'ariary na tsy fantatro 1 million d'ariary de analao zay okay mba hanomananao ny hoavinao amin'ny alala io zany magaga anay ihany ndraindray hoe négligé ny olona ny fianarana langue izay hainy capacité an'ny rehetrarehetra io tsy problème ianao manana master 2 doctorat fa rehefa tsy mahay langue ianao de tadio fa you're gonna crush be za efa 10 taona ny tao anatin'ny teny anglisy fa be da be ny olona hitako ny crush okay so de avadiko ny olona zavatra zay teny zay tsy crush hoe I have crush on you Sisy en ligne des firma efa misy en ligne ka misy en ligne tsara mihitsy misy mpianatra zao avy any Suisse avy any Canada États-Unis Allemagne France Gabon zao vao niaraka taminay raha ohatra ka na any faritra ianao na any Pitan-dranomasina de afaka tonga ao amin'ny page-ny American English aza ato amin'ny antatianany alefa fa ny page-ny American English Camp de misy cours en ligne soma tsara na ho an'ny cours chinois na ho an'ny cours d'anglais misy cours en ligne ny cours en ligne anay tompoko tsy hoe mandefa MP any amin'ny messenger fa tonga de appel vidéo mifampiresaka direct mihitsy zany hoe mitovy amin'ny ao amin'ny salle ihany zany fa juste hoe
plateforme ampiasaina moa zany aby ndraindray mampiasa Zoom, ndraindray mampiasa WhatsApp, arakaraky ny plateforme mety am'le olona, fa tsy maintsy appel vidéo ny cours en ligne miaraka amin'ny ici. Misy examen ve en ligne? Mazava ho azy tsy maintsy misy examen.